araka izany sy nazahoana vokatra vonjomaika aho mo ho an'ny teto Antananarivo renivohitra zany hoe mitarika amin'ny vato 3.10 amzato Andriamatoa Soavandrimarotafika izy zany no amin'ny larana voalohany ho an'ny Antananarivo hatreto aloha dia ny larana faharoa kosa Joël Ralaivohita manana vato 7.20 Gérard Rakotonirina kosa ny eo amin'ny larana fahatelo manana ny isa 3.20 Ralambo Mahitahiry manana isa 7.70 eo amin'ny larana fahaefatra larana fahadimy kosa Hervé Rakotojanany manana vato 8.50 arahantsika miandalana eo ihany moa ny vokatra avy any amin'ny faritany fa ho an'ny teto Antananarivo io vokatra voaray io lafim-baovao tanteraka kosa indray tena mahakasika indrindra ny sehatra politika ny malagasy sy malagasy ihany no afaka natanteraka ny fampiavana-pirenena ary manohana ny paikady hoentin'ny filoham-pirenena malagasy manatanteraka izany ireo diplomaty samihafa eto amin'ny firenena isan'izany ny lehibe ny masoivony Afrika Atsimo. Ny malagasy ihany no tompon'ny fampiavana-pirenena eto Madagasikara raha ny voalazan'ny lehibe ny masoivony Afrika Atsimo miasa sy monina eto Madagasikara Andriamatoa Gert Grobler. This process must be owned by the Malagasy people. Nambarany fa manam-panantenana ny Afrika Atsimo sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny fomba entin'ny filoham-pirenena Radonard Mampianina irosoana amin'izany fampiavana-pirenena izany ary manohana ny zotra entina amin'izany. South African government and all the international partners in Madagascar are encouraged with the approach of the President towards the process of national reconciliation. We believe that the political will is there to take this important process forward. Raha nanontaniana momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny ity farany dia nanambara fa nazava ny resaka izay ny fanaovana tamin'ny filoha Radonald Mampianina fa ao anatin'ny fampiavana-pirenena no tokony hitondrana ny rarahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Well, I can just say that in discussions with the President has very clearly stated that the case of Marc Ravalomanana must be dealt with in the context of the national reconciliation. And we, as the international community, agree with it. Nosoritany ihany koa fa manaja ny fiandranam-pirenena malagasy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny SADC vonona ny anome torohevitra kosa nefa izy ireo.